Anio alahady faraky amby roapolo ny volana jona taona roapolo amby roa arivo. Alahady faharoa manaraka ny trinité ary alahady ihany koa tserovantsika ny iray mpianakaviana amin'izao fetiny ray izao. Dia isika iaraitsangana idera ankalazan'Andriamanitra ka ny salamo faharoa amby sivifolo ny andininy efatra voalohany no vakiantsika. Salamo faharoa amby sivifolo ka ny andininy efatra voalohany ho vakiantsika rehetra miaraka. Amin'ny anaran'ny Tompo. Tsara ny ideran'i Jehovah sy ny ankalaza ny anaranao ry avy indrindro, ary anambara ny famondramponao noho ny maraina sy ny fahamarinanao noho ny alina, amin'ny valia torofolo sy amin'ny feon-dokanga. Fampifalianao amin'ny nataonao aho Jehovah, ny asan'ny tananao no iobiko. Amen. Ira fahatelo amin'ny firana fanampiny ka ny andininy voalohany ihany. Ivavaka isika ry havana. Ankalazaina sy deraina ary omena voninahitra ianao ry Andriamanitra ray tsy toho, maefa ny zavatra rehetra. Ray mpiaro, mpikarakara ary mpamelona anay. Ray be fitiavana. Misaotra Tompo noho ny amin'izany asanao lehibe izany. Fa sitrakao ihany koa nanome anay izao andro voalohany amin'ny herinandro izao. Manatona anao eto kianjanao izay noho izany. Ka inonay Tompo fa eto avoanay ianao ankehitriny, araka ny teninao, fa raha misy mivory amin'ny anaranao dia eo afovoany aho. Nefa eo anatrehanao mandrakariva koa Tompo ny fahotanay. Izay ratsy teo masonao no efa nataonay. Koa adiovy izahay mba ho afa-pahotana dia adio. Sasao zay Tompo mba ho fotsy mangatsakatsaka, ary ampandrenesy fifaliana sy firavoravony izahay mba hifalian'ny taolana izay voavakivakinao. Eny aza manaisotra ny fananao masina aminay Tompo, mba ahaizanay manompo anao tokoa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Petraka isika ry havana. Ny hira fa 700 ka ny andininy voalohany, 700 ny andininy voalohany no ataon'ny mpianatra sekolerady rehetra sy ny mpiandraikitra rehetra eo mpitsanganana. Dia aorian'izay dia anao fampianarana ny mpampianatra sekolerady.
Andeha iray vavakasika. Ry Jesosy okinay misaotra anao izay fa mbola nomenao tombonandro ahafahanay miaino sy mianatra ny teninao. Koa ny angatahana aminay dia angatanay aminao Jesosy dia mifanainao masina hitaridalana anay ka nazava ny teninao. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Hiara hipetraka isika. Andeha hosokafantsika ny Baiboly. Izany dia hitantsika ao amin'ny Salamo fa 7:30 andininy 7 tapany ihany. Salamo fa 7:30 andininy 7 tapany ihany. Rehefa hitantsika dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Miatombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy. Andeha averentsika indray mandeha. Miatombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy. Misy tantara kely ana zazavavy kely iray izy ity. Misy zazavavy kely iray mino no anarany. Sady mazoto izy no kinga. Ary izy koa dia tia manao zavatra tsara na any am-pianarana na any amin'ny sekoly alahady indrindra fa ao an-trano. Tsapandreo indray aman-dreniny ny finiava-mino kely ka notolorany vatotra akoho iray imino, izany hoe ompiny. Dia tena faly tokoa imino nahazo an'ilay vatotra akoho iray. Ary nompiany ary ilay vatotra akoho. Dia rehefa nompiany ary ilay vatotra akoho dia nanatody. Ary rehefa nanatody dia nafoy akoho kely 7. Indray andro dia avy ny orana. Mino variana nanao raha tao an-trano. Sady tsy afaka mivoaka ihany koa izy nakany an-tokotany fa avy be ny orana. Tsaroany fa mbola ny an-tokotany ilay akoho. Dia ny anona ataony mino dia ny atoraka tamin'i Jesosy ka nivavaka izy tao an'efitrano. Dia ny vavaka nataony mino dia nanao hoe Jesosy, anao ny biby rehetra. Koa arovy Jesosy ny akoho fa avy aminao ireny, avy aminao ihany ireny. Dia misaotra Jesosy, amen. Zay ny vavaka nataony mino. Afaka kelikely dia niato ny orana. Nivoaka izy ary niantso toy ny fanaony tamin'ilay akoho hoe kokoko. Dia indro ny akoho fa mivoaka avy ao anaty akondro izay maniry eo andrefa-trano romino. Dia faly mino ary tsy vitany faly ihany fa nisaotra ny tompo izy hoe saotra anao Jesosy fa avy aminao daholo ny zavatra rehetra dia naharovanao ny akoho. Amen. Zay ny vavaka mino zany. Eto dia ny akondro voarin'Andriamanitra niaro ny akoho ary ny renina akoho dia nikobona ny zanany. Fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa. Ianao koa raha miatoraka amin'i Jesosy ka mino sy mahatoky azy dia hovonjeny ianao na aiza naiza misy anao. Manaova ary ny tsara ka miara amin'i Jesosy amin'izay rehetra ataonao dia hovonjeny ianao. Koa andiary iarahantsika mamerina indray ilay tenin'Andriamanitra teo ao amin'ny Salamo 7:30 andininy 7 tapany ihany manao hoe miatombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy. Miankina amin'i Jehovah amin'izay rehetra ataonao, matoky azy ary manantena azy fa miaina anao izy. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ary ho tanteraka amintsika izany teny izany. Amen. Andeha iraintsika rehefa nanira fa 5:20 ny andininy 7. 5:20 ny andininy 7 dia isy ny taribavaka sy amaky ny soratra masina. Iara hivavaka tompoko. Saotranao zay tompo Andriamanitra ray. Menao zao fotoana zao afaka hieno sy amaky ny teninao indray. Misaotra amin'ny fotoana sarobidiny menao anay
ary fitiavana no natolotra ao anay ankehitriny. Ampy mizara ho anay tokoa ny fitiavanao. Ho an'ireo izay maki ny teny dia anao na ny endriny lela ka tsisy ho latsaka na dia litera ray ary ho an'ireo izay mpiainy kosa dia ianao nanokatra ny sofiny, ny sainy ary ny fanahiny akato ny teny. Dia mitenena Jehova fa mbola vona iaino izay mpanomponao. Saotra Tompo. Amen. Iaraka maki ny soratra masina tsika. Izany dia hitantsika ao Zakaria 9:7-10 ka hatramin'ny 7:10. Zakaria 9:7-10 ka hatramin'ny 7:10. Rehefa hita dia voakina amin'ny anaran'ny Tompo. Fa izao no lazain'i Jehova tompony maro. Tony ny ainako ahatonga loza aminareo tamin'ny nampahatezerany razanareo ahy, ho Jehova tompony maro, ka tsy nanenina aho. Dia toy izany kosa no isainako anisy soa ho an'i Jerosalema sy ny taranaka Joda amin'izao andro izao. Aza matahotra ianareo, izao ny zavatra ataonareo. Samy miteny marina amin'ny namany avy ianareo. Mitsara marina, eny mitsara tonga fiadanana ao am-bavahadinareo. Ary aza misy mieritreritra ao am-ponareo anisy ratsy ny namanareo ianareo. Ary aza tia ny fianiana-tsotoa, fa izany rehetra izany dia halako, ho Jehova. Ho tohizantsika ny famakinany soratra masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny Matio 5 atomboka amin'ny 15:20 ka hatramin'ny 9:20. Matio 5:20 ka hatramin'ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Mihavana faingana amin'ilay manana ady aminao raha mbola miara-dia aminy ianao. Fandrao ilay manana ady aminao hanolotra anao amin'ny mpitsara, ary mpitsara kosa hanolotra anao amin'ny mpamatotra, ka atao ao an-trano maizina ianao. Lazaiko aminao marina tokoa, tsy ho afaka ao mihitsy ianao, ambara-pandohanao ny varaventy farany indrindra. Ho faranantsika amin'ny famakinany soratra masina. Izany dia hitantsika eo amin'ny Koritianina 2:7-10, ny 9:1-12 ka hatramin'ny 7:12. Koritianina 2:7-10, ny 9:1-12 ka hatramin'ny 7:12. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Farany rahalahy mifalia, aoko tanteraka ianareo, mandraisa fampiononana, miraisa saina, mihavana, ary Andriamanitry ny fitiavana sy ny fiadanana ho aminareo, mifanaova veloma amin'ny fanoroana masina. Ny olo-masina rehetra manao velomanareo, ho aminareo rehetra ny endry fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Ray masina, manamasina anay amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Ny hira fa 4:30 ny 2 no ataontsika eo am-pitsanganana mialohan'ny hafatr'Andriamanitra. Hira fa 4:30 ny 2 iara-itsangana isika. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana fa amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Miarabantsika mahatratra izao alahady fahatelo sahady amin'ity volana jona ity. Koa ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana amintsika ry havana dia araka izay hitantsika ao amin'ny epistily 2 nosoratan'i Paoly apôstôly ho an'ny Korintianina. Korintianina 2:17 ny 9:12 hatramin'ny 4:10. Korintianina 2:17 ny 9:12 hatramin'ny 4:10.
araka zay fa namakina azy teo ry havana dia teny farany fampahirezana sy fanaovam-beloma famporisihana nataon'ny paoly apôstôly ho andreo kristianina tao korinto izany. Ary araka ny loha hevintsika moa ny hoe mihavana ao amin'ny tompo, ny zavatra jerentsika voalohany dia hoe mihavana ao amin'ny tompo ka ampanjakao ny fifankatiavana. Mihavana ao amin'ny tompo dia ampanjakao ny fifankatiavana. Hitantsika izany ny 9:10 hatramin'ny 7:10. Hoy ny fivaky ny soratra masina, farany ry rahalahy, mifalia aoka ho tanteraka ianareo, mandraisa ny fampiononana, miraisa saina, mihavana, ary Andriamanitry ny fitiavana sy ny fiadanana ho aminareo. Mifanaova veloma amin'ny fandroana masina, ny olona masina rehetra manao veloma anareo. Torohevitra 5 baiko na famporisihana no hitantsika eto ry havana. Nataon'ny paoly apôstôly ho an'ireo rahalahy zany hoe ireo kristianina, ireo iray tampo ao amin'ny tompo samy zanak'Andriamanitra. Torohevitra voalohany sady baiko ny hoe mifalia. Ary paoly apôstôly hatrany dia mamerimberina an'izany baiko izany manao hoe mifalia izay malaza amintsika kristianina le filipianina 4:4 ny hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo hoy izao indray mifalia. Mifalia, ny olona mifaly ry havana dia olona madio fo, tsy misy alahelo ao aminy, tsy misy fisentonana fialonana ny hafa, tsy misy otropo na fankahalana ao anatiny. Ary raha mibaiko izany ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny alalan'ny paoly apôstôly manao hoe mifalia dia aoka isika adio fo amin'ny olona rehetra, amin'ny fifankatiavana, tsy misy fiatsaram-belatsia ao anatintsika ao, tsy misy alahelo. Fa hoy ny soratra masina hoe raha misy manana alahelo amin'ny sasany, tahaka ny namelan'ny tompony elokareo naoka mba amelanareo eloka kosa. Ao amin'ny tokantrano ao raha toka misy manana alahelo, ohatra hoe misy ady atezerana eo amin'ny mpivady na eo amin'ny mpianaka na eo amin'ny mpiray tam-po dia tsisy fifaliana mihitsy. Mety fifaliana amboamboarina angambany ao, fa tsy ilay tena fifaliana izay hibaikorantsika eto hoe mifalia. Ary ny fifankatiavana no miteraka fifaliana. Baiko faharoa na hoe torohevitra faharoa ny hoe aoka ho tanteraka. Aoka ho tanteraka ianareo. Jesosy Kristy koa dia nanao an'io baiko io. Hoy izy hoe aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahana-drainareo izay any an-danitra. Any Matthieu 5:17 any no ahitantsika an'izany. Le fahatanterahana zany dia fanahafana an' Jesosy Kristy, fanahafana an'Andriamanitra ray. Aoka ho mpamindra fo ianareo, zany hoe mamindra fo amin'ny hafa, ka izay raisitsika amin'Andriamanitra, izay enontsika sy ianarantsika koa dia tanterahantsika izany. Ary zany no mahatanteraka antsika tsiraray avy. Ny baiko fahatelo na ny torohevitra fahatelo dia ny hoe mandraisa fampiononana. Ao anatin'ny fifankatiavana no andraisana an'izany. Fa ny tena dikan'izany dia hoe mifampaherezy ianareo, aoka hifampahery. Ary ho antsika kristianina indrindra izany, Jesosy Kristy dia efa nilaza tamintsika tahaka an'izay nilazany tamin'ny mpianatra hoe indrindra i Petera hoe rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ireo rahalahinao. Hitantsika izany ohatra ny amin'ny Luka 2:2-3 any. Isika rehefa nandray ny fampiononana avy amin'Andriamanitra na ny fampahirezana avy amin'Andriamanitra dia takian'ny tompoko tsika hifampahery, fa tsy hifanakivy indrindra amin'izao fiainana izao izay toa reraka avokoa ny ankabeazan'ny olona no ny toe-javatra misy hiainana. Dia baikoan'ny tompontsika mba hay andray fampiononana sy
ifampahery. Ny baiko faefatra dia hoe miraisa saina, miraisa saina. Ny olona tsirairay avy matoa samy manana ny lohany avy dia samy manana ny eritreriny zany, samy manana ny sainy. Kanefa ny kristianina dia takian'Andriamanitra iray saina, satria nahoana iray ihany no tena lohantsika dia Jesosy Kristy. Jesosy ny lohan'ny fiangonana, ary rehefa ao amin'i Jesosy Kristy isika dia afaka iray saina. Ka ny firaisan-tsaina nefa tsy tanteraka raha tsy ao ny fanetretena, ka tsy mihevitra ny hevitrao na ny tenanao ho mihoatra noho ny hafa na ho mety noho ny hafa, fa tsy maintsy misy fanetretenao tsy maintsy misy fiheverana ihany koa ny hafa ao. Izay firaisan-tsaina izay na fiombona-tsaina ho isika dia tanteraka ao amin'ny Jesosy Kristy, ary takian'Andriamanitra mihitsy izany, manomboka amin'ny ankonana izay misy antsika ao, mpiara-mivavaka, mpiray sampana, mpiray fikambanana, ny fiangonana manontolo ny kristianina rehetra. Ary fehiziny moa izany amin'ilay hoe mihavana, izay ny torohevitra fahadimy eto hoe mihavana. Fa ny fihavanana ry havana dia endrika hita maso amin'ny firaisan-tsaina izany. Ny olona miray saina no afaka hihavana. Ary ny filazantsara ny Matio izay novakiana teo dia tena mibaiko mihitsy Jesosy Kristy hoe mihavana faingana amin'ilay manana ady aminao, raha mbola miara-dia aminy ianao. Ilay fihavanana izany tsy mahazo atao mitarehdretra. Raha somary misy zavatra manelingelina ny fihavanana dia ararotina ny fotoana mbola havelomantsika, ny minitra sy ny segondra mbola hiainantsika, amitrahanantsika fihavanana amin'ny hafa. Araka ilay tenin'ny soratra masina ihany hoe raha azo atao dia ataovy izay hihavanana amin'ny olona rehetra. Tahaka ny ratsan-tanana 5 izany izay torohevitry ny fifankatiavana izay omen'ny tompo antsika, dia voalohany hoe mifalia aoka ho tanteraka, mandraisa fampiononana, miraisa saina ary mihavana. Dia io ilay tanana mifandray mba tanteraka tsara izany fihavanana samy kristianina izany. Ilay teny lohevitsika teo mihavana ao amin'ny tompo. Mihavana ao amin'ny tompo ianao dia ampanjakao ny fifankatiavana amin'ny olona izay mifanerasera aminao izany, hitanao maso. Fa izay hitantsika eto ihany koa nefa ry havana dia izao hoe olona hiteny eto hoe ary Andriamanitry ny fitiavana sy ny fiadanana ao aminareo. Inona moa no tena antony anaovantsika an'izany? Satria ny Andriamanitsika dia Andriamanitra fitiavana, mibaiko antsika hifankatia. Tsy hitan'ny olona mihitsy izany fitiavana izany, tsy hitan'ny olona Andriamanitra raha tsy hiainantsika ilay fifankatiavana. Fa io Andriamanitra izay Andriamanitra Paoly Apôstôly, Andriamanitsika kristianina rehetra io koa dia Andriamanitry ny fiadanana na Andriamanitry ny fihavanana. Dia tian'Andriamanitra ho ampanjakaitsika sy asehoantsika amin'ny olona rehetra izany fihavanana izany, miteraka fiadanana ao anatintsika. Ka na dia ao anatin'ny korontana sy savorovory azo izao tontolo izao dia asehoantsika kristianina kosa hoe isika dia manana an'Andriamanitra fiadanana, dia mahay miadantsika, mahay mihavantsika ary mitoetra mandrakarivisika amin'ny fiadanan'Andriamanitra. Fa hoy eo teo hoe izany fifankatiavana izany dia amin'ny fifaneraserana no anehoana an'izany, ny fampaherezana, ny fifaliana, ny firaisan-tsaina sy ny sisa. Fa izay misongadina manokana eto koa ilay fanaovana veloma, mifanaova veloma amin'ny fanoroana masina. Ny olona masina rehetra dia manao veloma anareo. Fanaovam-beloma, tsika malagasy moa izany dia miteny manao hoe mandeha tsy manao veloma dia naman'ny tezitra. Fa eto Paoly Apôstôly izany manao veloma ary asainy mifanao veloma, dikan'izany dia hoe tsy tapaka hatreo amin'ilay fifandraisana amin'ny tamaso akory ny fihavanana, fa mbola hitoy izany fihavanana izany, mbola ho tsara ny fihavanana, tsara ny fifankatiavana, ary ampanjakaina ny fifankatiavana, fa tsy manao tahaka ny sasany manao hoe raha lavitry ny maso dia lavitry ny fo. Fa aseho hatrany izany
dia marian'izany amin'ilay fifanaovam-beloma mahafinaritra olona iteny eto hoe amin'ny fanoroana masina fanao ny jiosy a rehefa mifanao veloma ny jiosy dia amin'ilay orika fa ilay orika masina dia manao hoe la efa lasa fanaon'ny kristianina koa ilay orika masina ka na dia misaraka aza dia tsy mifanadino ilay orika dia maneo a ilay fihavanana tena hoe tsara ny fihavanako a aminao ary izany indrindra ry havana no hitantsika ihany koa rehefa manonona ny fanekem-pinoana isika mijoro vavolombelony finoantsika isika dia misy andalan-teny izay tenentsika hoe mino ny fiombonan'ny olona masina mino ny fiombonan'ny olona masina zany hoe misy zany fiombonan'ny olona masina zany na dia tsy hitany masoko azy ary za koa dia mihavana amin'izy ireo za koa dia mity azy ireo satria raha ihany ny loha dia Jesosy Kristy ary mirafitra ho tena iray ao aminy aho ary zany indrindra no tiany ny tompo hiainantsika kristianina na hitantsika maso ilay olona na tsy hitantsika maso rehefa iray ao amin'ny tompontsika dia mihavana ny tompo ane ho amintsika ry havana hatanteraka n'izany fa hatanteraka n'izany tokoa dia olona iloha hevintsika mihavana ao amin'ny tompo fa mihavana ao amin'ny tompo faharoa raiso ny tsodranon'Andriamanitra raiso ny tsodranon'Andriamanitra nametraka tsodrano i Paoly apôstôly eto dia hoy izy eo amin'ny 4:4 manao hoe ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ry havana ohatrany hoe ny fitentsika ohatrany hoe moral fotsiny raha hoe tsika miteny hoe mandraisa fampiononana mihavana mifalia fa mba hatanteraka an'izany eo amin'ny fiainantsika mihitsy ahafahantsika miaina dia nomena tsodrano isika ary ity tsodrano ity dia tsodrano trinitaire zany hoe maneho ny maha-izy azy feno an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina Andriamanitra tokana nefa asehony amintsika ny fahafenony ka ilay fitahiana telo sosina nomen'Andriamanitra antsika eto dia ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina arak'izany filaran'izany ry havana zany mihitsy no traikefananantsika rehefa miaraka amin'ny Kristy isika ary hatanterantsika ilay fihavanana marina ny voalohany dia hoe ny fahasoavan'i Jesosy Kristy mandray ny fahasoavan'i Jesosy Kristy aloha isika ka ny fandraisantsika ny fahasoavan'i Jesosy Kristy dia fandraisantsika ny famelan-keloka omen'ny tompo antsika ny famonjena izay natolo mamem-pona ao antsika ny fanamarinana antsika na dia tsy tanteraka ary sika noho izany asan'ny fahasoavan'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy izany fa ny faharoa kosa dia ny hoe ny fitiavan'Andriamanitra ray rehefa tsapantsika rehefa andraisitsika ilay fahasoavan'i Jesosy Kristy dia tena aoka ameno antsika izany fitiavan'Andriamanitra ray izany hiainantsika isan'andro ny fitiavan'Andriamanitra fa tena tiantsika amin'ny fitiavana tanteraka izy ka na ny zanany aza dia nomeny antsika rehetra ireto ka rehefa hiainantsika ny fitiavan'Andriamanitra dia io fanahy masina io fanahy masina io mihitsy no mampiray atsika amin'izany Andriamanitra fitiavana izany sy aizantsika koa mampiseho ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny olona rehetra ka ahatonga antsika ahiavana na ireo izay hitantsika maso fanerasera amintsika mandrakarivo izany na koa ireo izay tsy hitantsika maso nefa miombina amin'izany fiangonana masina izany ry havana malala ao amin'ny tompo ampanjakao ny fifankatiavana raiso ny tsodranon'Andriamanitra manomboka aminao zany kristianina izay miaino izao tenin'Andriamanitra izao ary manokana ho anao raim-pianakaviana ny raim-pianakaviana tena tian'Andriamanitra izara fitiavana satria ny raim-pianakaviana tadidio fa tandindona anehoana an' Jesosy Kristy ianao no lohan'ny ankohonana tahaka ny Kristy lohan'ny fiangonana
dia mila miboboka tsy ritra ao anatinao zany fitiavana zany mba hahafahanao a mifaly mandrakariva na indraindray ara mety mahasosotro io vadinao io no zanakao io mety mahafoloha dia anananao fifaliana ka tsy tazona alahelo a aminy ianao fa adio fo dia ho ainao koa izany hoe ampahery andray fampiononana hiavana sy iraisaina dia ho tanteraka tahaka ny fahatantarany raintsika izay any an-danitra ho anao ray mpianakaviana hoy ianao angamba hoe sarotra be zany tena sarotra fa nomena anao ny tsodranon'Andriamanitra zava-dehibe ny tsodranon'Andriamanitra tsika malagasy ary moa dia miteny hoe tsodrano zava-mahery maika moa fa ny hery ny tsodranon'Andriamanitra izay maneho fitahiana lehibe ho anao dia ilay fahasoavan'i Jesosy Kristy ilay fitiavan'Andriamanitra ray ary ilay firaisana amin'ny fanahy masina ho voarainao tokoa anie sy ainanao isan'andro a izany dia hita ny fifaliana ianao a ary tombo amin'ny fahatsaran'Andriamanitra ianao dia tena ho endrik'Andriamanitra tokoa ianao izay miaino eto na lehilahy ianao na vehivavy amen. Vavaksika ry havana tena feno fifaliana ny fonay Andriamanitra fa nety ianao niteny taminay tsirairay avy mankasitraka indrindra fa Andriamanitra fitiavana ny Andriamanitray Andriamanitra ny fiadanana ny Andriamanitray ka tsy ny fihinana ho anao rery zany fitiavana sy fiadanana zany fa sitraka ao iainanay sy fampizaranay tompo mianjanjo eo anoloanao ny fahotana eny efa mamindra fo e mamela heloka fa na masino ianao atrano no ameno anay ka tsy ho teny feteny ihany zany fa ho fiainana fa raha misy mbola nananay alahelo raha misy mbola tsaronay ankehitriny fa ratsiratsy fihavanana aminay Jesosy amin'izao vavaka mangina fo izao dia tononinay ny anarany ary entinay ao anatrehanao izany misaotra tompo fa ankehitriny koa dia mivavaka izahay ho an'ny izao fiangonana izao ny kristianina rehetra eto amin'ny FJKM mamonjy fanantenana ny sampana sy ny fikambanana tompo malalo vangio tsirairay avy ny isany ankohonana any amin'ny tokantrano tsirairay mandray izao tambajotra serasera izao ianao no hita azy ireny ameno azy ireny ny fifaliana amin'ny fifankatiavana ka ahatsiaro izay fa iray ihany satria iray Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana mandinika anay ianao ary mahita izay mety ho vesatra any amin'ny tsirairay avy ihany ny fahasahiranana tompo olonao zahay zanakao zay tompo koa ianao no hanampy anay na amin'ny ara-pivelomana zany ny asa izay sahanina ao ihany koa ny fianaran'ny ankizy dia jereo manokana izany ao tompo izay mety azo ny aretina na inona karazana aretina dia rakofo ny famondram-ponao ny olonao jereo ary sitrano mahay ny zavatra rehetra ianao tompo ary asehony voninahitrao vavaka izay ho an'ny FJKM ny filoha ireo mpiandraikitra foibe sy ny sanambaratonga ny avy
amin'ny sahany FJKM any amin'ny sonodaparitany sy ny isampitandremanany. Ajoroa io vavolombelonao zahay, iaina amin'ny fitiavana, ny fifankatiavana, ka ho tsapanay koa fa manana fiadanana izahay miaraka aminao. Ajoroa io vavolombelonao zahay na amin'ny teny na amin'ny asa, ka tsy izahay kristianina mihitsy no latsaka ao anatin'ny fakapanahy, ka hanao zavatra tsy marina eny amin'ny fiarahamonina eny, na amin'ny teny zany na amin'ny asa. Tompo malalo, sitrano zao tanina izao, dia ataovy mahay manetry teny eo anatrehanao ny olonao rehetra, miala amin'ny ratsy fanao ary mitady ny tavanao Andriamanitra. Mivavaka izahay ho an'ny izao firenena izao, ireo mpitondra isan'ambaratongany, hitanao ny fasairanana amin'izao fiadinany aretina izao, ireo any amin'ny mpiandraikitra amin'ny ara-pahasalamana, dokotera sy ny samihafa izay mikarakara ny fahasalamana. Tompo ampiosy ampahirezo izy ireo ary arovy ihany koa, arovy mba tsy ho tratra ny arety mifindra, ary ampio amin'izay andraikitra rehetra sahanina nareo mpitondrana izay vahoaka ihany koa, mba hanaiky fandaminana izay Tompo amin'ny zavatra rehetra. Tompo Andriamanitra eo dia tsy adinonay koa ny vavaka ho an'ndray mpianakaviana ankehitriny. Tanao ireo adidy mavesatra sahanin'ny ray mpianakaviana, dia meo azy ireo fahasalamana, meo azy ireo eritsaina mampanahy, aza vela ho kivikivy zany na ho reraka, fanomenao fanahy mahery izy ireo fa tsy fanahy osa, ary dia ahatanteraka ny adidy amin'ny fifaliana amin'ny herinao Andriamanitra ao amin'ny ankonany ao sy amin'izay sehatra rehetra ametrahanao azy. Fa maro ny tianay angatahana farainay ianao, ka fifalianao anay ny miombona amin'ilay vavaka nampianarin'i Jesosy manao hoe: Rainay eo izay any an-danitra, ho masinina eny anaranao, ho tonga eny fanjakanao, atao eny sitraponao hoe ty an-tany ho tahaka eny an-danitra. Meonay ny izay sahaza ho anay, mamela ny elokay, tahaka namelanay izay meloka taminay, aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafana amin'ilay ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Iara hitsanga sika ry havana, hijoro vavolombelona ny finoantsika an'Andriamanitra, ka ny fanekemponoana larana fahatelo no iombonantsika. Fanekemponoana larana fahatelo no tanterahantsika, manao hoe: mino an'Andriamanitra tsy toa aho, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy no manambara ny fanahy itsika fa zanak'Andriamanitra isika, fanahy iray ihany nanaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay enta mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombo ny finoana ianao. Amen. Petraka ny fiangonana. Tonga amin'ny fanatanterahana fianonana ny raharahana tsika ry havana, dia hiakatra avy hatrany tompon'andraikitra amin'izany. Ao anatin'ny fanarana ny raharan'Andriamanitra isika zao ry havana, hoy ny tenin'Andriamanitra ho amintsika: farany rahalahy mifalia, aoka ho tanteraka ianareo, mandraisa ny fampianonana, miraisa saina, miavana, ary Andriamanitra ny fitiavana sy ny fiadanana ho aminareo. Izany tenin'Andriamanitra noraisana avy amin'ny epistily an'ny Korintana faharoa, toko 12:12 izany no iarabanantsika rehetra mpianaka amin'ny finoana ny afintsika ambojava fanantenana sy isika manaraka ny fanampivavahana ampitendavitra tahaka izao amin'ity alahady 2 Jona taona 2020 ity miaraba manokana iray mpianakaviana rehetra amin'izao fetiny iray izao
horay mpianakaviana matahotra an'andriamanitra nia horay mpianakaviana hiasa ho an'andriamanitra ary horay mpianakaviana hitsoro volombelona trany na dia misy aza mifahasarotana izay iainantsika ny raharaha eto am-pelantanana ry havana dia miverina amin'ny fitombavaka mitandroto ny andavanandro isika efitsika mamboja fanantenana manomboka amin'ity an'io ty amin'ny anora sasan'ny maraina zany sy amin'ny sivero sasan'ny maraina fa raha antsika hatrany ny fandaminana makatika any amin'ny fiangonana isaky ny zoma manomboka amin'ny rora sasany ary ny asabotsy manomboka amin'ny sivero sasan'ny maraina dia aoka mba hifampahery isika ary aoka zoty vavaka ihany koa aoka hery vavaka isika ampahirezana amin'izany isika sampana isika fikambanana ny atoko mpihira mba hiazona ny fimbonam-bavaka ary ahery hatrany amin'izany ary ny fampovavana moa dia mbola fihezana ihany ny alavan'ny fotoana fa dia mizotra miandalana isika anatin'izany dia miraharetsika rehetra atratra ny fetim-pirenena dia ny zoma zao enina amby roapolo jona zay atsirovantsika sy akasitrahantsika an'andriamanitra noho ny fahem-polo taona ny fahaleovantena-pirenena malagasy dia ho aminao ho any ankonanao ny fiadanan'ny tompo amen daholo sika ry havana anatanteraka ny rakitra ka ny hira fa 7:7 no ataontsika ampanaovana zany rakitra izany 7:7. Iaraitsangasika nolotra ny rakitra ary andray nitsodrano. Aorian'ny tsodrano dia ny firana fanampiny fa 7:7 ny andininy voalohany no iraitsika. 7:7 firana fanampiny ka ny andininy voalohany. Tsangantsika ary. Jesosy Tompo, mankasitraka izay fa mbola notahinao dia nomenao zavatra maro tamin'ny alalan'izao fanompoana masina izao. Nomenao ny teninao zahay. Nomenao famelan-keloka izahay. Nomenao asa koa izay mbola tanterahana dia ankehitriny ary izay dia manolotra ho anao izao vola izao. Avy amin'izay notahinao izany ka ampitombo izany ianao atanteraka izay asa kinendry afampandrosoana ny fitoriana ny filazantsara. Ary raha hiatrika herinandro vaovao indray izay rehetra dia ho tanteraka amin'ny malalanao tsirairay avy isambatan'olona ny notsodranomasina tononona sy atolotra amin'ny finoana. Ho aminareo rehetra neny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Hira fa 7:7 amin'ny firana fanampiny andininy voalohany.
petraka isika ry havana hanao ny vavaka mangina. ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.